Fanomera antsika rehetra indray amin'izao alakamisy 20 ny volana janoary 2024 zao. Resaka kely momba ny miara-manonja zay efa nampanantenaiko indray mandeha farany teo zany. Tena tsara dia tsara ary menika dia raina tokoa ny miara-manonja, ary hevitra tena mety tokoa satria voalohany amenoana mibanga zay makadiry eo amin'ny fifandraisam-piarahamoniny pirenena, zany hoe communication de masse zany. Raha malala fa ny radio sy ny télé-panjakana na koa mbola miampy an'ireo tsy miankina na privé aza dia tsy ampy velively, ary ny taux de couverture na hoe tsy maharakotra ny faritra rehetra eto Madagasikara ny onjam-peo. Misy tsy fitovizana be amin'io satria ny 9.9 isan-jatony misitraka an'izany dia ireo mipetraka amin'ny tanan-dehibe zay tratran'ny antenne sy ireo relais technique zany ahafahana manaraka ny onjam-peo. Fa ny akamarony dia any anaty any ambany ravinany lavitra dia tsy mba misitraka izany, ka misy fanadihadiana zay natao tamin'ny 2012 zay nahitana fa ray tapitrisa amin'ny vahoaka malagasy tamin'izany 13 tapitrisa na 14 tapitrisa no mihaino ny radio, manaraka radio zany, manaraka ny onjam-peo isan'andro, vitsy de vitsy zany. Ary raha antsika malala koa ny onjam-peo-mpanjakana fa zay zavatra tiandrareo henoina ihany sy tiany ampahafantarana amin'ny vahoaka ny vahoaka ao, fa tsy ilaza mihitsy ny lesoka sy ny tsy mety ao amin'ny fitantanana ny firenena. Ka tena tsara de tsara tokoa zany ity miara-manonjy ity, ary tsy olon'olom-poana na hoe n'importe qui no manao zany, fa ireo solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara zay manome vaovao, zany hoe tena fitaovana azo lazaina fa ary fomba tokoa zany ahatratrarana an'ireo zay any alavitra, satria raha télé zany sady tsy mahatakatra télé ny olona any ambany ravina lavitra any no tsy tratra raha teo, ka ny radio zany no mba azo antoka fa mety ahatakarana ireo maro anisa, azo lazaina hoe valala be mandry zay voalikilika eto amin'ny fiarahamonina ka tsy mba misitraka ny resaka filazam-baovao sy ny fiainam-pirenena. Efa miaina ao anatin'ny aizin'ny délestage isika, fa mbola
Ao koa ny aiziny tsy fahalalana, zany hoe maro ireo tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Zany rehetra zany de vato misakana eo amin'ny resaka fanabeazana sy fanentanana ny vahoaka malagasy. Ao koa ny tsy fahalalana ny vaovao eto an-toerana, zany hoe na de ny eto an-toerana ara de tsy araky ny olona, indrindra moa amin'ny raisam-pirenena, zany hoe miaina tanteraka any Anjorom-bala, zany hoe tavela tsy maharaka ny rehetra ny azo lazaina hoe efa ho 900 ny vahoaka malagasy, nefa ireny olona ireny mihitsy no ilaina, zany hoe siblena hoentanina sy ampianarina homena vaovao mba ahafeny sy hatratrarany ny zony olom-pirenena azy maharaka ny toe-draharaha rehetra eto amin'ny firenena. Ka tsy mahagaga raha ameko ohatra ray fotsiny tsika tamin'ireny fifidianana ireny, misy milaza fa tany amin'ny faritra atsimo tany hono nahitana taux de participation, zany hoe ny olona tonga nifidy 100 isan-jato ary reo olona nifidy 100 isan-jato reo de nifidy efa ho 80 isan-jato ny candidat rezy rajoelina zany. Zay le tonga amin'ny fitenenana hoe manararoatra ohatry mibanga amin'ny alina, any anatin'ny aizina ny olona de ararotina ohatran'izany, satria na ireo vahoaka lazainy fa mifidy azy ireo reny hoe tsy ahafantatra akory hoe inona ny vaovao momba ny tany amin'ny faritra misy azy tany, tsy ho sa mihitsy izy hoe eto Antananarivo renivohitra no amorona, fa nifidy tonga nandray anjara 100 isan-jato ny mpifidy ary 100 isan-jato nifidy azy, eo lay aizina teresahako zany, zany hoe tsy fahampino eo amin'ny resaka fahalalam-baovao. Meko ohatra iray tsika tany amin'ny faritra atsimo, tany amin'ny faritra Nkialamavony, farany atsimon'ny Nkialamavony tany nanaovako raharaha-pirenena service national, ary zavatra tsikaritra tamin'izany fotoana zany dia mbola tsy nahita zany tomobily zany akory ny vahoaka tany amin'ny toerana nanaovanay raharaha-pirenena, satria tsisy lalana tonga any, mandeha tongotra efa ray andro sy ray alina na mihoatra raha zay vao tonga amin'izany toerana zany. Ka ny tantarako aminareo de tamin'ny taona 2020 tany ny tantara tsidika tany ny filoha dite Ratsiraka tamin'ny fotoana na tany atoerana na io, taitra ny olona hoe fa iza fa nga tsy tsiranana ny filoham-pirenena fa iza indray ty Ratsiraka ty. Nilazako aminareo hoe raha taona 2070 nefa niongana ny filoha Philbert Tsiranana, 10 taona any aoriana zany a, mbola tsy fantatry ny olona akory hoe efa niova le filoham-pirenena. Ka zay no antony
ilazako fa tena ilaina de ilaina koa ity resaka miara-manonjy ity. Sady manampy ny vahoaka ho alapazy ny fitenenana zany, na hoe anaraka ny toetrandro, zany hoe maharaka ny zava-misy rehetra mitranga eto amin'ny firenena, zay manampy azy tokoa eo amin'ny fampandrosoana ny faritany misy azy. Ary mahatsara ny miara-manonja dia manampy an-jareo eo amin'ny lafiny ara-pirehikevitra, ahafantarany ny zony izay mitaky adidy sy andraikitra, ka zay no mahasarobidy ny fanabeazam-bahoaka ataon'zareo ao amin'ny miara-manonja. Za moa de mbola iverenako manokana zay lafiny fanabeazam-bahoaka izay, satria hitako fa zavatra tena ilaina tokoa. Ny ataon'ny miara-manonjy zany dia misahana indrindraindrindra ny eo amin'ny lafiny sosialy sy politika, fa ilaina de ilaina koa ny kolotsaina faobe na ny atao hoe culture générale ilain'ny vahoaka zany. Tsy mila hoe olona efa na vita fianarana na lasa lavitra amin'ny fianarana, fa ilaina hazavana tsotra amin'ny fomba tsotra sy miteny amin'ireny vahoaka mpiray tanindrazana any alavitra any reny, ka misy fandarana ho ataoko ho antsoiko hoe azo lava, de mbola ho azavaiko io amin'ny antsipiriny amin'ny fotoana manaraka, fa dia manohy ny resaka momban'ny resaka miara-manonja zany. Ka ny olona rehefa maharaka ny vaovao, mahafantatra ny zony, mahafantatra ny lalàna, satria araka ny fitenenana hoe nul n'est censé ignorer la loi, zany hoe tokony hafantatra ny lalàna daholo ny olom-pirenena rehetra tsirairay avy. Ka rehefa mahafantatra sy maharaka an'izay le vahoaka dia tsy azo ambakaina, tsy azo ahodikodina ny lohany, ka tsy magaga raha tsy mataitra ny fitondrana ankehitriny ny toe-draharaha zay mampalahelo ohatr'izany fa variana amin'ny zavatra hafa ny zareo, satria sarotry ny aza ireto vahoaka reto tsy halala zay ambonin'ny tany ahafahany manao ny asa ratsiny. Zao very ny volamena 37 kilao sasany, mino aho fa mbola be de be ny faritra tsy mahafantatra zany akory, ny olona reny tena any lavitra be reny, nefa mety any amin'ny faritra misy azy mihitsy raha ny nangalarana an'ireo volamena ireo, ka satry ny zareo atory hiesona ary tsy ahalala zay ambonin'ny tany ny vahoaka matoa tsy asiana resaka ohatr'izao, ka ny olona mandray andraikitra sy manao mandray adidy amin'izany de ny miara-manonja indray no ilana kisa sy rahonana, satria lazaina fa hanao déstabilisation, filazana ny marina sy fampianarana ny vahoaka ny zava-misy, tsisy idiran'ny resaka hoe
déstabilisation na fanonganam-panjakana mihitsy. Ianareo no efa kibokibonin'ny rariny ary matahotra satria tsy manao marina, ka avelao anao ny adidiny ny olona tsara sitrapo. Ny resaka bafla ny député Razarapera mampahatsiaro anazy zany zavatra nitranga tany amin'ny taona vao nahazahoantsika fahaleovantena tsy ela tany, zay tamin'izany fotoana zany dia vao nivoaka reny télé reny, mbola tsy natakatra an'izany télé zany daholo ny sarababem-bahoaka, teny amin'ny podium teny, teny amin'ny toeran'ny kianjan'ny fahaleovantena iny no nisy kiosque mihidy, any hoe mihidy ao le télé mba mandeha de afaka mandalo sy mijery sy manaraka daholo ny mpandalo rehetra. Ka le resaka bafla resahana io zany de midika fa mangetaeta ary liana ny vahoaka malagasy tia fantatra ny vaovao sy ny zava-misy eto amin'ny firenena, ka tsy vita ny resaka fotsiny zany rehetrarehetra zany, fa mila fitaovana, mila finiavana, mila fahasahiana ary mazava ho azy fa mila vola zany, mila vola satria vola miozatra ny fiainana. Ny rehetrarehetra raha tsy manana telefônina ianao, tsy vita amin'ny fanananao telefônina fa tsy maintsy manana forfait. Raha manana radio ianao tsy vitany hoe radio fotsiny fa tsy maintsy manana pile, ka mila ampiana sy tohanana ary omena fitaovana zany reo vahoaka any tany lavitra rehetra reo. Tsaroko tsara tamin'ny nisy fotoana nisy fizarana na fivarotana tsy tadidiko tsara, radio lohan'omby, zany hoe radio namidy mora na zatsy tadidiko tsara mba tsy teniteny foana, fa nisy zany tena hoe fanaovana vulgarisation na hoe fizarana radio hoan'ny vahoaka, tokony averina zany fa zavatra ilaina tokoa amin'izao fotoana izao. Eto zany a dia tsy pihako manokana izay lafiny ara-teknika sy ara-bola zay, satria raha tsy misy an'izay, raha tsy misy an'izay finiavana zay, mila zany fandinihana ahoana no anatanterahana sy ny anitarana ahafahan'ny olona manaraka ny resaka miara-manonja. Ohatra anankiray zavatra teneniko antsika dia aty amin'ny tany Mandroso efa lasa fahazarany ratsy loatra indray raha le izy, satria vao miditra ny trano ny olona de mamelona télé, na mijery na tsy mijery efa lasa réflexe na fahazarana fotsiny le izy, zany hoe connecté en permanence, zany hoe maharaka ny zava-misy isa minitra, isan'ora, isa-tsegonda, ka zay zava-misy zay a dia
efa fomba anaraha-maso ireo olona zay mitatana amin'ny firenena, satria tsy misy miafina ninona lazainy zany hoe mpanao politiky zany na olon-tsotra ka hoe iteniteny foana amin'ny resaka serasera na radio io na tele io na dia verina any aminy resaka ataony rehefa zavatra tsy manjary ny zavatra resahany. Ka ty filohantsika zay be oeraoera malaza amin'ny resaka boby ity tsy afaka hanao an'io ataony mihitsy any amin'ny tamy amy tamy Mandroso. Raha milaza ianao fa hanao tramway afaka roa taona, na ilaza ianao hoe afaka roa taona tsy maintsy manondro ambary tsika ka tsy vitanao zay, de eo anao sy ny tranonao fa avy ianao, na ianao manatanteraka ny zavatra noteneninao, na ianao tsipika miala teo amin'ny toeranao, tsy azo hanaovana resaka valavala ohatr'izany zany ny vahoaka rehefa maharaka ny resaka actualité na ny zava-misy. Any amintsika moa ny tramway efa tamin'ny taona 2010 aty amin'ny taona 2020 sy 2010 izy mbola mitanisa-an'io ihany, zany hoe efa 12 taona tany alohany efa tsisy zavatra nataony. Zao le ary izy mampiditra ny resaka hoe téléphérique, hitan'izay malagasy taiza koa ty téléphérique, tsy azony malagasy atsay akory hoe inona zany. Ka zay le teneniko anareo hoe manararoatra ohatry mibanga amin'ny alina, manararoatra ny tsy fahalalan'ny olona noho ny tsy fampin'ny fahalalam-baovao. Nisy fotoana izy nanao ny kabary sy ny dendaka fa nahita ny fanafody hitsaboana ny Covid-19, anova ny fiainan'izao tontolo zao. Zay mihitsy le zavatra nyteneny. Mino fa tsy sahanokatra ny vavany ray aman-dreny intsony akory izy iteneny zay, satria efa andrasan'ny olona fotsiny, na ny afrikana zany na ny europeana, tsy sahy iteniteny foana zany izy. Any amintsika izy mbola mety havita hiteny an'le izy ihany ndray amin'ny CVO, de hita hoe sady mitsabo miaro, nefa firy efa manapotrisany ny olona narary eto ambony tany tahak'ity valanaretiny ity. Eto amintsika moa de mbola tsy zavatra mazava io satria nampirime le izy